zavatra iray loha dia ny fahalalana any Kristy. Zay ny loha hevitra rahantsika manana aloany manasanao am-pitiavana. Fifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no ifankahitako tava aminao amin'ny ity maraina ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay mpamonjy antsika, ilay fananolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika tsiraray avy. Ny fiadanana ane ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha ry ivavaka isika toy ny mahazatra raha nomboka izao dinika ifanaovana izao. Tompo tsara indrindro, maraina ny andro. Misaotra anao izay no fitantananao anay. Misaotra tamin'ny famondram-ponao. Ka ity maraina vaovao ity dia maraina izay inonay fa hitantananao anay indray. Mahatsapa aniva izahay fa tsy mendrika angataka famelan-keloka izahay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao kosa dia arotsay Tompo ny fanena masina mba hirotsaka ty amponay. Anazava ny teninao ary anaovany fanandramana miaraka aminao izany dinika izany. Angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen. Zavatra iray loha, ny fahalalana an Jesosy. Mbola amin'ny Filipianina toko 7 hatrany tsika ry mpiara-midinika namana no miresaka manomboka amin'ny 10 zany hoe tafiditra le andina tao tadidina ka hatrany amin'ny 9:1. Misy lohahevitra maromaro izay tiany Paoly asongadina ato ary azo antoka fa mitarika antsika hatakatra ny hoe inona ilay zavatra iray loha zay tokony ananako, zay tokony halalantsika. Ary iverina fa zava-dehibe manan-danja ihany koa eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra izany. Zao no voalaza ny teny vakitsika eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 120. Hoy izy hoe eny, mba ho fantatro izy sy ny hery fitsanganana tamin'ny maty ary ny fimbonana fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy toy ny efa nahazo sady aho na efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiazona izay niazona an'i Kristy Jesosy aho. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hahatratra ny zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanahatratra ny marika aho azoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Ka aoka isika izay tanteraka hevitra izany fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sady no mbola izorantsika. Azo antoka fa tsy misy zavatra manan-danja lehibe noho ny fahalalana an'i Kristy, izay miantoka ny fahafantarany antsika amin'ny farany sy fanekeny antsika eo anatrehan'ny iray. Miantoka ny fahafantarany antsika sy ny fanekena antsika eo anatrehan'ny iray, ny fahalalako sy ny fahalalanao any Kristy. So mantsy ny voalaza ao amin'ny filazantsara Matio, teny Jesosy io, somary manaitra mavesatra, kanefa dia tena marina izy ary miantoka mihitsy kay ny faneken'Andriamanitra, ny faneken'i Kristy antsika eo anatrehan'ny iray, fahafantarantsika amin'ny farany kay ny fahalalantsika an Jesosy. Zao ny voalaza ao amin'ny 9:20 amin'ny 7 amin'ny Matio, hoy izy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany, tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay. Ary dia ambarako marina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Ilaiko ny mahafantatra an Jesosy. Ilaitsika ry mpiara-midinika namana manao sitrapon'Andriamanitra
satria Jesosy mihitsy no miteny eto manao hoe tsy izay manao amiko hoe tomboko no hiditra ny fanjakany lanitra. Ahoana nefa ny fomba fahafantarana an Jesosy? Ny voalohany dia amin'ny alalan'ny teny zay voasoratra, amin'ny alalan'ny Baiboly, ny famakitsika azy, ny fiainantsika izany. Tsy afaka ny hafantatra an Jesosy isika raha toa ka tsy mahafantatra ny amin'ny teniny. Mangataka ny fanahy masina isika mba hitarika antsika ho amin'izany fahafantarana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Fomba iray ihany koa ny ahafantarantsika Jesosy sy hanakaikaizantsika Jesosy dia ny fiombonatsika amin'ny fijaliany, ny fizahantiotra rehetra izay hatrehina, ny fanandramana marary rehetra izay aretana. Ireny rehetrarehetra ireny dia manampy antsika hatakatra bebe kokoa zay efa nolalovan'i Jesosy noho ny amintsika ka tonga antsika hifikitra amin'i Jesosy. Zany hoe mahafantatra an Jesosy isika amin'ny fiombonatsika amin'ny fijaliany. Ny fahatelo dia ilay lazain'i Paoly amin'ny 2:4, eny miezaka hanatratra ny marika. Miezaka hanatratra ny marika. Inona le marika? Mba ahafahantsika manakaiky kokoa an Jesosy dia miezaka tsika amin'ny hatratra n'ilay marika. Inona le marika izay ampiasain'i Jesosy? Dia le marika dia izao hoe ny fiainana mandrakizay. Miezaka tsika hanatratra ny fiainana mandrakizay ahafahantsika mahafantatra an Jesosy. Ile marika izay ohatra mpiazakazaka ihany, misy tsipika eny aloha iny, tratrarinao iny marika iny, tratrarinao iny, mandrapahatonga anao dia omena anao ny loka ny fandresena amin'izay fotoana izay. Omena antsika ny fiainana mandrakizay. Mazava loatra fa tsy mbola natratra izany marika izany isika. Tsy ho tonga amin'ny tsy fananantsin-tanteraka isika raha tsy voaova ny tena ny fietretenantsika ka hitovy amin'ny tena ny vonahany araka ny voalazan'i Paoly amin'ny Filipiana 4 ka ny 9:20, izay hanova ny tena ny fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena ny vonahany araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ry mpiara-midinika namana, toy ny miazakazaka isika eto amin'ity fiainana ity. Mila miazakazaka isika ka tsy maintsy mifantoka amin'izay toerana nisy antsika. Tsy mijery ny toerana nisy antsika tany aoriana. Zay lazain'i Paoly manao hoe zavatra iray aloha nataoko manadino izay zavatra aoriana mba hatratrara antsika ilay loka ny fandresena dia izao. Tokony tsy hifantoka ny zavatra teo aloha isika na izay zavatra any aoriana, fa ny any ifantohany saintsika androany dia ilay zavatra iray eo alohantsika dia ilay loka any an-danitra izay efa miandry anao, miandry antsika tsirairay avy. Mifantoka tanteraka, mitanjona ny mpiazakazaka ka mampiasa ny ezaka rehetra, ny ozatra rehetra sy mirona mankany amin'ny aloha mba hatratrarana ilay tsipika manamarika ny fahatongavana. Zavatra iray aloha no ifantohana dia ny fahalalana an Jesosy. Mba hahatonga antsika hifantoka amin'ny fahalalana an Jesosy, ry mpiara-midinika namana, dia manadino ny zavatra aoriana. Marina fa ny lasa tsy fanadinoana, kanefa eo anatrehan'ny hazakazaka dia minitsy mijery ilay zavatra ny aoriana isika satria tavela, fa mijery kosa, miezaka kosa hanatratra ilay marika dia ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra anie hanome ny hery fanenao masina ka hahatonga anao hijery ilay ezaka ilay marika eo aloha, miezaka hanatratra ny fahalalana an'i Kristy, ilay tombo sy mpamonjy antsika, ka manadino ny zavatra tany aloha, ny zavatra aoriana, fa hanatratra kosa ilay eo aloha dia ny marika ny fiainana mandrakizay. Ny tompo anie hombanao, misaotranao tamin'ny fiarahana tamin'ity andro ity, ndeha hivavaka isika. Andriamanitra ray tario izahay mba hahalala anao. Aoka izany ny tanjonay amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao, amin'ny alalan'ny fiarahanay miombona amin'ny fijaliana izay nahazo anao, ka ny fanenao masina no hitantana anay, amin'ny alalan'ny fiezahana hanatratra ilay marika dia ny fiainana mandrakizay, ary mba hanadinoana kosa ny zavatra lasa fa hifantoka ny zavatra eo aloha izahay dia ny fiainana mandrakizay. Tario tompo izahay mba hifantoka amin'ny fahalalana anao amin'ity androany ity, dia mitahianay sy izay rehetra mahakasika anay amin'izao anio izao. Tonono nasangatana ny vavaka
nara jesosy amen.